Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Noho ny tsy fitiavany rangahy diakona hiditra lalina amin'ny fivavahana dia miezaka mafy izy mba tsy ho resy lahatra. Ninona toriteny mandeha eo, ninona toriteny eniny, na amin'ny fotoana ahoana na amin'ny fotoana ahoana. Indray andro tao am-piangonana nandresy lahatra tanteraka ny fampianaran'ny pasterany amin'ny hoe misokatra ny lanitra ka mila miroso amin'ny lalina isika mba ho tafiditra ao anatiny. Asa izay nahazo an'ingahy diakona fa nitsangana izy dia niteny hoe iza koa no roso amin'ny lalina sy atelina izany lanitra misokatra izany. Ka inona ny tianao ary? Hoy pastera tsy taitra. Inona ny tianao? Hiditra amin'ny lalindalina kokoa lanitra misokatra sa tany misokatra? Tsy namaly ingahy diakona ka nampian'ny pastera hoe ny lanitra misokatra mitondra fitahiana fa ny tany misokatra milaza loza. Koa raha mbola misokatra ho anao ny lanitra dia araraoty miazaka za miditra fa raha tany no misokatra ho anao dia loza dana mandositra. Tsy namaly ingahy diakona ka hoy pastera tamin'ny vavaka rehetra ihany koa izay naheno teo. Inona ny tianareo? Hiditra lalina ho any amin'ilay lanitra misokatra sa ho any amin'ny tany misokatra? Men'Andriamanitra ray saina ahy misafidy isika izay zanak'olombelona noforonony, izay tombony mihoatra lavitra noora biby marobe izay noforonony. Angatao ary ny fanampiana avy any ambony mba hanomesana endry ho antsika ka alalan'ny safidy tsara izay tokony ekena sy arahana. Misy fitahiana erotsaka ho aso anao rehefa mihaino ny feon'i Jehovah isika. Voamarina izany eo amin'ny Deuteronomie 7:9. Ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao. Amen. Tena samihafa manoloana izao sy anao, iray lalantsara sady makany amindray, lalantsara sy mahasoa, lalantokana ihany koa, eno lay lalantery sy sarotra izay makany amindray. Iray kosa lalana izay makany amin'ny afobe, lalambe izay malalaka tena be ny mpandeha. Izay vony satanano tompo marika lehibe, miafara amin'ny fahaverezana fahafatesana. Aiza reno izoranao risaka izao mbalazao, fahafatesana kosa ve sa ilay lalam-piainana, lalanterino arahina fa izany no fiainana. Lalantsara zo antoka mahasambatranao, mandehanaka matoky ijereany Jesosy, tizay tantananao hatrany ka dia maherezare, hotody soa andanitra izany ity. Tarika Giovanni. Aiza reno izoranao risaka izao mbalazao, fahafatesana kosa ve sa ilay lalam-piainana, lalanterino arahina fa izany no fiainana. Lalantsara zo antoka mahasambatranao, mandehanaka matoky ijereany Jesosy, tizay tantananao hatrany ka dia maherezare, hotody soa andanitra izany ity. Radio feo fanantenana.
tena samihafa manolona izao sy anao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria noho ny fitiavany dia mbola afaka mifampitafa amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Miarabanao ary dia mirary fitahiana sy fahombiazana ho anao amin'ity anio ity. Araka ny feonkira famantarana teo dia fandaharana ara-pahasalamana no andeha ho arahanao koa dia manasanao angilan-tsofina hankafy. Anio isika dia iresaka ny tombontsoa azo amin'ny fihinanana vonina mahabibo eo amin'ny fahasalamana. Mino fa samy mahafantatra ny mahabibo isika. Tsy maniry any ampovoantany loatra ny mahabibo fa any amin'ny sisiny. Kanefa dia azo lazaina fa ahitana mpivarotra azy manerana ny nosy. Voankazo maina na antsoina hoe fruit sec no ilazana ny vonina mahabibo. Tena manan-karena vitamine B1 sy B2 tokoa ny mahabibo. Toy izany ihany koa ny magnesium, ny phosphore ary ny zinc. Ireo singa mahavelona ao mahabibo ireo dia tena ilaina mba tsy ilazana hoe tsy maintsy ilaina amin'ny fanodinana tsara ny fiasan'ny retsika ao amin'ny ati-dohantsika olombelona. Ny tsy fahampiana magnesium tokoa mantsy izao dia mahatonga ny olona iray ho mora tesitra, kizitina, mety ho sarotahotra loatra ihany koa, mora taitaitra, mety ahatonga crampe na ihany koa fanintona. Tsara indrindra zany raha ampy magnesium amin'ny vatana hisorohana ireo toe-javatra tsy dia tsara ireo eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny fihinanana vonina mahabibo dia tena manampy be tokoa hiadiana amin'izany. Satria araka ny resahana teo dia tena manan-karena magnesium ny mahabibo. Araka ny fikarohana natao tokoa mantsy dia tena ilaina manokana amin'ny toetra taitaitra, amin'ny fahataitairana, fahakizitinana, fahatezerana fahatany tsy misy antony, amin'ny fahaketrahana ara-tsaina, ny arerahana tsy ara-dalàna izany hoe mety tsy manao ninina akory ilay olona nefa reraka fotsiny eo izy, mety koa hoe kely aina na osa tsy araka ny taonany sy ny habeny. Mety tsara sy natao an'izany indrindra ny fihinanana vonina mahabibo. Tena mety ihany koa izy amin'ny fanitsitsitona mety hitranga ao amin'ny tovany anaty any, ohatra ny tsinaibe. Rehefa tratr'ilay aretina antsoina hoe colon irrité. Matetika izy io dia vokatry ny fitohanana dimbiasa amin'ny fivalanana tampoka. Mety misy antony maro mahatonga izany, fa isan'izany ny raritsaina na stress, ny aya, stebiteby na tahotra. Zany tsy fahafehezana ny toe-po izany dia tena mahatonga ilay aretina ao amin'ny tsinaibe. Noho izany raha sanatria ka tratran'ireo ianao dia mahasoa anao ny mihinana vonina mahabibo. Na ho fisorohana ihany koa ary dia efa tsara ny mihinana vonina mahabibo. Takizany koa izay mahazo ny ao amin'ny tranon-jaza ao. Misy tokoa ireo vehivavy tena marary mafy aloha-kely ny fadimbolana sy ao anatin'ny fadimbolana. Marary kibo izany na ny vatany manontolo. Atoro anao ihany koa ny fihinanana vonina mahabibo. Misoroka
sady manampy edina amin'izany aretina mahakasika ny fadimbolana izany. Manampy betsaka ny olona iray tratry ny antsoina hoe angine de poitrine ihany koa ity voankazo maina ity. Ny angine de poitrine dia fanitona, mety noho ny fahateren'ny lalan-drano fo. Mitranga amin'ny fanaitainana mafy sy mampahory amin'ny ilany havia amin'ny tratra, ary mety mitohy hatrany amin'ny sandry amin'ny ilany havia ihany koa izany. Marina fa aretina azo tranona tsara ny angine de poitrine. Fa ny tsy fahampiana manésium dia isan'ny antony iray mety hahatrarana izany angine de poitrine izany. Noho izany, mihinana voanina mahabibo. Sakafo mahasoa ny fahasalamana ny voanina mahabibo. Azo hohanina amin'izao izy na asiana sira kely tahaka ny voanjo. Misoroka aretina maro ny fihinananao azy amin'ny antonony. Sakafo manan-karena manésium, vitamine B1, vitamine B2, phosphore, zinc, izay tena ilaina ao amin'ny retsika ao amin'ny ati-doha manokana. Zava-dehibe ny fikolokoloana izany, satria ny retsika ao amin'ny ati-doha no manetsika ny retsika rehetra ao amin'ny vatantsika. Dia mahasotoa izany mihinana voanina mahabibo. Isaorana Dr Pamplona nanoro izany ho fantatsika. Isaorana ihany koa ianao nanjohy hatrany ny feo fanantenana. Hatreo indray ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana. Ny tenin'Andriamanitra voalaza amin'ny ohabolana 1:5 no atolotra anao manao hoe: aoka ny endry hiaino ka hitombo saina, ary aoka ny manam-panahy hahazo fitariana tsara. Jedidiasy Zoanitra no ny farimbona nahatotosa izany, samy makosa no teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. AWR manolotra ho anao Ilay feo fanantenana. Ry Malala, ny tenanay pastora Razafinjatovina Arson Gilbert, dia faly dia faly manasa antsika rehetra mba hanatona, amponona ary ampanetretena ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Andriamanitra dia manohitra ny mpiavonavina fa mame fahasoavana manetretena. Ka amin'izany toetsanay izany no natona antsika azy, indrindra noho ny fanelanelanana izay ataon'i Jesosy Kristy mba hanehoantsika amin'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, izy eo ampontsika amin'ny alalan'ny vavaka, ivavaka isika. Tompon'Andriamanitra io misaotra anao zahay. Ny amin'izao tombontsoa lehibe izao, mbola hahafahanay manatona anao amponona, ary talaonay anao mba hanaiky ny fanomezam-boninahitra avy eo amponay ho anao, ary talaonay mba henonao ny vavakay ho amin'ny tokantrano tsiraray avy, ho amin'ny mpivady tsiraray avy, mba hisian'ny firindrana tanteraka, ka hatonga an'izany ho sombon-danitra etỳ an-tany ary ho tokantrano miomana ihany koa ho amin'ny fivian'i Jesosy Kristy be voninahitra hitondra anay rehetra ho any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry Malala, zavatra enina tokony ho fantatry ny mpivady momba ny firaisana ranofo. Izay indray zany no tiako hoentina amintsika amin'izao famelabelarana izao. Raha miresaka hoe firaisana ranofo isika, dia toa tokony ahasarika ny fahalianana tokoa eo amin'ny mpivady izany, satria io firaisana ranofo dia misy taridalana mazava, ary taridalana feno fahendrena, taridalana ihany koa feno fahamasinana ao amin'ny soratra masina. Saingy izany firaisana ranofo izany ihany koa dia sehatra iray
izay tena anapotehany Satana, ny mpivady anapotehany Satana na ny lahy na ny vavy. Tiana ny manamarika amintsika ary ireo zavatra enina ireo. Tonga dia tany saiko izany zavatra enina izany. Voalohany, Andriamanitra ny namorona ny firaisana ranofo, ary ao anaty fanambadiana dia didiny izany. Faharoa, mandrara ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna kosa Andriamanitra. Ary fahatelo, ny firaisana ranofo dia natao mba hisian'ny fifandraisana manokana eo amin'ny mpivady. Faefatra, ny mahazava-dehibe ny firaisana ranofo dia ny fanoloran-tena hifanaovan'ny mpivady. Fahadimy, ny firaisana ranofo eo amin'ny mpivady dia maneho an-tsary ny firaisana lalina dia lalina tokony hisy amin'ny tsiraray avy sy Jesosy Kristy. Ary ny fahenina farany, eo amin'izao famelabelarana izao, fa mbola be ny zavatra azo ambara, ny fanoloran-tena ny firaisana ranofo dia maneho firaisana manokana tokony hisy amiko sy ny mpamonjy ahy. Ireo zavatra enina ireo ary no zavatra asongadina eto, taridalana mazava, taridalana feno fahendrena, taridalana feno fahamasinana, izay omen'Andriamanitra antsika ary amin'ny alalan'ny teniny no ijerentsika an'izany. Andeha ro ijerentsika aloha ny tapany voalohany. Andriamanitra mihitsy ane ry mpiaino malala no namorona ny firaisana ranofo, ary ao anaty fanambadiana ara-dalàna ihany kosa aloha no andidiny hanaovana izany. Ao amin'ny Genesis 2:4 rehefa namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra, namorona azy mivady, dia izao no teny izay ambarany. Eo amin'ny 4 amin'ny Genesis 2:4. Genesis 2:4 aminaran'i Jesosy. Ary noho izany, ny lehilahy dia andao ny ray sy ny reniny, dia ikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany ireo. Ho nofo iray ihany ireo. Andriamanitra neny nametraka an'izany fandaminana izany. Ho nofo iray ihany izy ireo. Rehefa mivady zany ny mpivady, dia ho nofo iray ihany. Andriamanitra mihitsy no mandidy ny mahanofo iray ny mpivady. Tsy manana ny hoe fisarahana samy manana ny maizy azy itsony izy mivady, fa ho nofo iray ihany. Ary ny tena hatanterahany io teny io, ny mahanofo iray azy dia eo amin'ny firaisana ranofo. Io dia avy amin'Andriamanitra. Io dia fandaminana avy amin'Andriamanitra, ry mpiaino malala. Ao amin'ny Mateo 7:15. Mateo 7:15. Jesosy Kristy mihitsy no miteny indray. Tary amin'ny Genesis dia Andriamanitra ray. Fa ato amin'ny Mateo 7:15, tamin'ny Jesosy Kristy nidina teto an-tany, dia izy mihitsy no miteny an'izany. Mateo 7:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia tsy roa intsony izy, fa nofo iray ihany. Ko amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ho ampisarahan'olombelona. Tsara ary ny manizingizina fa tsy fahavetavetana akory ny firaisana ranofo ao amin'ny mpivady ara-dalàna. Fa tena baikon'Andriamanitra, baikon'i Jesosy Kristy, tsy maloto zany ny firaisana ranofo, fa madio ao anatin'ny sehatra fanambadiana ara-dalàna. Io firaisana ranofo ao amin'ny mpivady amin'ny mahanofo iray azy io anefa tsy ombonana na aminiza na aminiza, fa voatokana tanteraka. Ary tsy araka ny maha olombelona, fa araka ny maha Andriamanitra. Ko raha misy fampianarana na misy taridalana izay mety manasongadina hoe fahotana ny firaisana ranofo ao amin'ny mpivady, zavatra maloto izany, zava-betaveta izany, dia ireo toko sy andiny anankiroa ireo fotsiny no entintsika mba anazavana ny sain'ny mpivady izay sandratrian'ny vavaladiny lela efa latsaka amin'izany fomba fiheverana izany. Genesis 2:4. Mateo 7:15. Ry mpiaino malala, ny rariana ny mpivady ara-dalàna rehetra, ny mpivady izay tena mahatsapa fa Andriamanitra namorona azy, dia anana an'izay fomba fijery, fomba fiheverana ara-baiboly izay.
miditra amin'ny tapany faharoa isika mba tsy hahatonga fanodinana na fanolanana ny hevitry ny soratra masina ka indro fa satana indray no anjakazaka ary anjaka ao an-tsaitsika dia manjary diso tanteraka ny zavatra tiana ho resahana. Ny zavatra faharoa amin'ireo zavatra enina izay tokony ho fantatsika, tokony ho fantatry mivady ho mifiraisana ara-nofo dia izao: mandrara tanteraka, mandrara akitsirano ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna Andriamanitra. Ny dito fafito amin'ny Exodosy 2:20 dia miteny manao hoe aza mijangajanga. Ary io teny aza mijangajanga io dia nahazavain'i Jesosy ary Mateo 5. Andeha ho jerentsika ao Mateo 5. Zay mantsy rehefa tenentsika teo hoe ararotin'ny Satana io sehatra io. Io sehatra io ny tena andavony atsika zanak'olombelona. Mateo 5. Ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 vakitsika aminaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga. Fa za kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajangana taminy tapony sahady. Fa raha ny masonao ankavanana manafotoanao isorialy izy ary io ho afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny helo. Ary ny tananao ankavanana no manafotoananao dia tapao izy ka ary io ho afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao fa tsy ny tenanao rehetra no lasa any amin'ny helo. Raha izany tenin'i Jesosy zany dia ny maso ny tanana ny tena mandray anjara be dehibe mihitsy amin'ity resaka fijangajangana ity, ny maso sy ny tanana. Ka tsy ny firaisina ara-nofo tanterahana ara-baky teny ihany amin'i Jesosy no atao hoe aza mijangajanga. Tsy izany ihany firaisana ara-nofo tsy ara-dalàna, firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana, tsy izany ihany fa ny masonao mijery dia efa mieritreritra firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy izay tsy vadinao. Ny tananao izay mikasikasika vehivavy izay tsy vadinao ara-dalàna dia efa ambaran'i Jesosy Kristy eto fa fijangajangana ara-baky teny. Ka rarany ny soratra masina, raran'Andriamanitra ankitsirano, ary raran'Andriamanitra tsy misy ady hevitra ny firaisana ara-nofo toy izany. Ka natao hoe fanambadiana ara-dalàna izany dia ny fanambadiana izay nekeny fanjakana ary nekeny fiangonana neken'Andriamanitra. Noho izany ny firaisana ara-nofo sy ny endrim-pijangajangana rehetra araka nambaran'i Jesosy Kristy ao Mateo 5:7-20 ivelan'izay dia fijangajangana avokoa. Tanora malala, ny fihetsika na ny fihetsiky ny maso na fihetsiky ny tanana, indrindraindrindra ny firaisana ara-nofo ara-baky teny alohan'ny fanambadiana dia fijangajangana ara-baky teny voalazan'ny soratra masina ambaran'ny Baiboly. Firaisana ara-nofo nefa tsy vita akory ny fanambadiana ara-panjakana ara-piangonana eo anatren'Andriamanitra dia fijangajangana akitsirano zao tsy misy adevitra. Dia mbola veriko ny mandeha indray ny fijerinao, ny fihetsiky ny tananao amina vehivavy isan-karazany izay tsy vadinao akory ara-dalàna, tsy vadinao anatren'ny fanjakana dia fijangajangana ara-baky teny. Ireo zavatra roa ireo ary nasongatsika aloha amin'izao fandaharana izao eo amin'ny fanambadiana ara-dalàna. Andriamanitra ny namorona ny firaisana ara-nofo, tsy fahavetavetana izany, tsy loto izany, tsy fahotana izany, saingy izao tsy ombonana fa voatokana. Ary ny firaisana ara-nofo ivelan'izay, firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana, ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana, ny fomba fampiasanao ny masonao sy ny tananao amina vehivavy isan-karazany dia fijangajangana akitsirano. Ry-piany malala, tian'Andriamanitra ho masina isika, tian'Andriamanitra ho voatokana isika, hiaraka hivavaka isika. Tompo malala o misaotra midera mankalazanao zahay, ny amin'ny teninao mitaridalana anay ho amin'ny lalana feno ny fahamarinana ary feno ny fahamasinana. Firifirino efa lavo izahay, lavo amin'ny fijangajangana amin'ny maso, jerena daholo izao vehivavy rehetra izao, lavo amin'ny fijangajangana amin'ny tanana, kasikasiana daholo izao vehivavy rehetra izao, izao lehilahy rehetra izao amin'ny vehivavy.
tompo malalo mazava ny fanambarany teninao fa fijangajangana avokoa reny rehetra ireny raha tsy hoe angaka ny vady ara-dalàna no anaovana izany. Averenao amin'ny lalana marina, averenao amin'ny fiainana masina izahay tsiraray avy, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.
radio feo fanantenana. voatsinapy. Fifanampiana ny fiainana ka hifanosika ara-miaka-piakarana ary hifandray tanana hifampitatana ara-midi-pidinana. Mahazofa endrena, mahazofa alalana. Fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. Tsy finosika anaty lamba na kobonika anaty akanjo ny fiarabana fa dia atolotra anao mpiaino ankafaliany zany. Miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Miaraba anao namana rilahy. Anterina ny fiarabana nataony namana Joelantor misa teo. Miaraba anao mpiaino sy mpanaraka izao fandarana fanabeazana izao. Arabaina ihany koa ianao izay vao sambany izao no nandre zany fandarana zany. Mankasitraka anao ary mirary ny ahitanao ny soa sy ny tsara eo ampanarahana izao fandarana izao. Eto ampanomboana ny fandarana dia andeha hivavaka aloha isika ka ny namana Joelantor misa no anatanteraka izany vavaka izany. Hivavaka isika. Raha ny tsara sy masindrina izay any an-danitro, misaotra anao noho ny fiarovanao anay ka mbola afaka miaona amin'reto mpiaino reto amin'ny alalan'izao fandarana izao izahay. Inona dia tsy mendrika aza noho ny atsirambina vitanay dia indro mbola velominao mandraka ankehitriny. Koa mamelany eloka ianao ray malalo ary aoka voakosoka avokozany tsy famendrehanay izany. Ankehitriny dia mitondra mbavaka ity mpiaino ity izahay. Taio izy arovy amin'ny loza sy ny aretina rehetra ary omeo vahaolana ihany koa eo amin'ny fiatrehany fiainana. Ampitoery mandrakariva ao an-tokantrano ny fifanajana eo amin'ny mpianakavy dia ny zanaka sy ny ray aman-dreny zany mba hipetrahany fankatiavana sy ny firaisapo eo amin'ny ankonana iray manontolo. Dia miaino ny vavaka iray malalo fatononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ankasitrany ianao tamin'izay vavaka teo izay namana Joelantor misa. Tsy ampiandrelanao mpiaino koa izahay fa inona no masakazo atolotra namana Joely. Tsy ampiandrela tokoa isika fa le hoe ny andrasondraso ny manariva ny andro. Nitsika namana rilahy dia iresaka mikasika manokana ny atao hoe fifanajana. Ny fanajana izay sotoavina amin'isika malagasy indrindra tamin'ireo zokintsika teo aloha. Saingy somary adinidiny izy namana rilahy ankehitriny
ary raha tenenina amin'ny teny tsotra sy foy de hoe tena adino tanteraka ary raha misy aza ny mampiasa azy a de hita hoe mahalana de mahalana vo hitanan'zany hoe fifanajany zany arak'izany dia raisitsika ho adidy eto amin'ny fandarana fanabiazana ny mampatsiahy izany indray a ankehitriny mba voalohany indrindra ankana lesona faharoa ampiarina sy ampiasaina eo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina arak'izany de tiako aloha ny tondra ny saitsika any amin'ireo taolo zokontsika tany aloha satria izy ireo de tena nanaja zany hoe fifanajana zany mihitsy ary tena natahorana mihitsy zany hoe diso tamin'ny alalan'ny fifanajana zany ary natao am'le fiteneny hoe maty vorona mihitsy aza raha ohatra ka ny zandry olona na ny zanaka no manao tsinotsinona ny zokiolona na ny ray aman-dreny ia efa ny teny an'izay any ianao namana joelanto arymisa inona marina moa zany ny dikan'le hoe maty vorona ny hoe maty vorona namana rehalahy dia teny a nentina nylaza ny olona resy am'mpinomana izany hoe rehefa hita sy fantatra teo amin'ny fiarahamonina zany ilay zandrolona fa tsy nanaja ny zokiolona na ny ray aman-dreny de lazaina fa diso teo amin'ny lalam-panjakana de rehefa diso teo amin'ny lalam-panjakana zany io zandrolona io de nosokajin'ny fiarahamonina ray manontolo mihitsy fa mitovy amin'ny mosavy na mamosavy olona ilay zandrolona zay nanao an'izany fahadisony zany ka tam'izany ny famosaviana olona no mahatonga ilay olona andoa na amonvorona ho an'lay olona zay tsy najaina zay zany le matyvorona namana lehilahy ia mazava ny amin'iny resaka hoe maty vorona iny fa ny resaka ihany koa ianao teo hoe resy ampinomana inona indray moa zany a no hevitra zay hoe resy ampinomana zay ny atao hoe resy ampinomana indray namana lehilahy raha azavaina fohifohy izy tsotsotra dia fomba fitsarana ny olona voapanga ho meloko izy io zany hoe misy olona meloka zany fa iny a de zay no entina hitsarana azy izany hoe nandika ny lalan'ny fifanajana ilay zandrolona araky ny efa lazaintsika teo aloha ohatra nanompa olona izy na nangalatra zavatr'olona na nanevateva zokiolona sy ny sisa araky ny lalan'ny fifanajana rehefa hita sy taratra zay dia hoentiny eo amin'ny fitsarana zany le olomeloko io ka rehefa tonga eo amin'ny toerana hitsarana azy lay voapanga dia asaina amin'ny telona hoditra koa miaraka amin'ny tangena ka raha afaka mandoa ilay tangena sy lay hoditra koa lay voapanga zany dia lazaina fa olomarina izy atreo fa raha tsy maloha izany avy any ekibony ihany kosa zany ilay olona zay neverina fa olomeloka na voapanga dia no tanana ho resy ampinomana dia zay no antony ampangana azy ka lazana azy hoe olomeloka arak'izany dia no everina hoe mitovy amin'ny mosavy zany le fietsika zay nataony na nanompa olona na nanevateva olona dia lazaina fa maty vorona ilay voapanga de zay le fitondrana azy io amin'ny fitsarana zay lay resy ampinomana zany ary de teo ny avian'le teny manao hoe izay mamosavy matesa vorona ia atao anatin'izao fandaran'izao moa zany dia raha manaraka tsara ianao de misy karazana teny na voambolana izay somary manaitra indrindra ho an'ny zatovo sy ny tanora ankehitriny namana joelanto arymisa ny resaka ihany koa ianao teo a mahakasika an'lay hoe tangena inona indray ary a no hevitra na ny dikan'ny hoe tangena ny tangena indray namana lehilahy de karazakazo faran'izay tena mangidy na ny odiny na ny voana io karazakazo atao hoe tangena io no ranona zany de atao miaraka amin'ilay hoditra koa anaovana an'le fampinomana zany zay le natao fa zay dia io zany a hazo anankiray mangidy na ny odiny na ny ao anatiny zay le tangena fa anisan'ny tafiditra tao anatin'ny tsy fanajana olona ihany koa ilay fanaovana teny mitanjaka eo anatrehan'ny olopady izay lazay ny tolo fa isan'ny mahavoafady tokoa izany teny zany ka raha ohatra zany misy sendra idiran'ny teny manana endrika toy zany ao anatin'ny resaka zay fanaovan'ny olondroa de tsy maintsy miala salofito ilay mpiteny zany hoe ilay miteny mitanjaka zany mety hoe nanompa nanevateva olona ary dia miteny izy hoe izay mamosavy matesa vorona ia tadidiko namana joelanto arymisa fony kely a
dia naverimberina tany ampianarana sy tany tokantrano ny lalàna ny feny fiarahamonina sy ny fifanajana ary ny fiaraha-mipetraka tao an-tokantrano. Izy io dia nilazaina fa lalam-pifanajana ka dia nitandremana fatratra mihitsy. Tamin'izany ary dia fady amin'ny zandry fady amin'ny zanaka ny mipetraka na mandry eny amin'ny toerana ambonimbony kokoa no ny toerana izay hipetrahana na atorian'ny zokiolona na hipetrahana na atorian'ny ray aman-dreny. Ary tamin'izany koa na dia ny tongo-pandriana izay andrin'ny zandriolona aza dia tsy azo atao manipaka ny andofandrinan'ny zokiolona sy ny ray aman-dreny. Zany natao dia mba hisian'ny fifanajana sy ny fifanomezam-boninahitra ao an-tokantrano. Ya, marina tokoa zany namanarila fa ny anisan'ny tadidiko ny voalaza tamin'izany fa tsy azony zatovo atao mihitsy ny misolatsolana mandeha tsy voatendro izy ny fitenena mandeha tsy voatendro tolaka anjejo makeny avarapatana. Io avarapatana io mantsy fa iny dia toerana fanajana ny zokiolona sy ny ray aman-dreny. Dia mahatoa zany ianao mahazo makeny dia na ilay zokiolona na ilay ray aman-dreny no miantso anao makeny avarapatana, zany hoe efa eny zany ilay zoky ray aman-dreny, zay vao misy zandriolona afaka makeny. Satria na ny antony, satria ny toerana eny avarapatana dia toerana fanajana ny ray aman-dreny na ny zokiolona na ny vahiny zay lazaina hoe manan-kajaka tonga amin'ny vahiny ao an-trano ny tena zany. Dia anisan'ny anarana tany ampianarana koa zany taloha tamin'ny andronay vahiny. Ya, misy ihany koa namana joelanto ary misa. Raha miara-misakafo ny mpianakavy dia tsy misy sahy mandray sotro sy mihinana raha tsy ny ray aman-dreny zokiny indrindra ao an-trano no efa mikatoka sy mihinana. Ianarana tany ampianarana avokoa zany rehetrarehetra zany. Raha toka voky mialoha aza ilay zandriolona dia tsy samiseho mijanona raha mbola mihinana ny ray aman-dreny, ary tsy samitsangana mialoha eo amin'ny toerana misy azy ihany koa ny zandriolona raha mbola mihinana ireo zoky ray aman-dreny. Ka rehefa mitsangana ireo zoky na ny ray aman-dreny izay vao mitsangana ny zandriolona. Natao zany mba ho fanajana ireo zokiolona sy ireo ray aman-dreny. Dia eo ihany koa ny hoe tsy mahazo mitena raha mbola feno sakafo na zavatra hohanina ao am-bava. Ny antony dia sao dia mipitika eny amin'ny tarehan'ny olona hafa ny sakafo ao am-bava. Dia anisan'ny zavatra mbola tsaroako ihany koa namanarila amin'ny tena ilay maromaro mpiray-tapo misy zoky misy ray aman-dreny. Dia tsaroako raha voavorona na akoho ny laoka dia any ray aman-dreny ny vody akoho na vodivorona zany. Zany natao dia fanajana azy ireo. Fa any zandriolona kosa ny feny na ny fena koa zany na femborona. Dia raha misy zanaka na zandry izay tsy eo intsony zany ny ray aman-dreny dia indraindray ny anatanjaza na ny zota efa sokony no mihinana n'ilay vodivorona na ilay vody akoho. Dia indraindray koa nefany misy ny atao hoe aterina ny amin'ilay trano mifanolo-bodirindrina amin'ny tena raha ao misy ilay ray aman-dreny be any ny aterina ilay vody akoho na vodivorona. Dia raha ohatra zany ka misy zanaka samy mihinana n'io vodivorona na vody akoho io dia lazaina fa manao fahadisoana lehibe indrindra izy amin'izany ary manao fahadisoana ihany koa amin'ny lalan'ny fifanajana. Ya, mety isy teny angamba hoe taloha zany fa iny zany efa tsy amin'izao tsony zany fomba zany fa zao efa andro mifandrosoana. Dia miteny za eto amin'ny fandaharana hoe ny fifanajana ve mampihemitra ny olona iray na koa hoe ny olona mandroso ve tsy tokony hifanaja intsony dia mbola antitra anterina eto amin'ny fandaharana hoe ireo taolo zokontsika aza
dia tsy nahita n'izao fandrosoana sy fanatotoloana izay iainantsika kehitriny izao nefa tena hainy ny fanaja ka maika fa isika amin'izao vanim-potoana izao tsara mandrakariva ny mifanaja satria miteraka firindrana miteraka fifankatiavana ara-piarahamonina izany sady tsy mahafaty antoka mihitsy ka tsy alova hoe mifanaja ia dia izay aloha no masaka azona tolotra anao androany manantena ny mbola hiaraka aminao amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra ametraka amin'ny mandrapitafa ny namanao Joel Lantormisa sy Rila veloma tompoko ivenarana re azajanona fa manomanana olombanina raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'reto adresy manaraka reto: page Facebook feo fanantenana na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Raisiko fifaliana tanteraka ny meona aminao androany ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrenjatofo. Finaritra ary namako. Sika moa zany dia mbola ao anatin'ilay lohateny lehibe manao hoe ny fitsipika mifeny ady mahakasika any Joba kosa ny androany. Mialohan'izay dia tsara trika raha ohatra ka hivavaka. Rain'izay andandro misaotranao fa nomenao anay ny fotoana mba hahafahanay mandinika izay voalazan'ny teninao amin'irao fo satria mpanota tsy mendrika tokony ho ringana kanefa Jesosy Kristy zanakao nanaiky solotenanay teo amin'ny hazo fijaliana koa dia ekeo ny fifonany sy ny fifangatany eo anatrehanao mba ho anay avoty izay ary amin'ity anio ity raha andinika ny teninao zay dia omeo anay ny fananao masina ampianatra anay anitsy anay anoro lalana anay metezanao amaly zany noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ao amin'ny Joba toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia mitantara ny amin'ny Joba ny baiboly. Joba toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Nisy lehilahy hoy izy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany. Ary marina sy mahitsy zany lehilahy zany sady natahotra n'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy. Niteraka 7 lahy sy vavy 3 izy. 10 zany ny zanany. Ary ny fananany dia ondry manosy 7,000 sy rameva 3,000 sy omby 1,000 sy boriko vavy 500 ary mpanompo marobe. Ka dia nanan-karena be voninahitra mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra zany lehilahy zany. Lesona tsoana aloha hatreto dia Joba hafa noho ny mpanan-karena rehetra. Fa izy na dia manana ny maizy azy, manana ny arenany, manana mihoatra ny olona rehetra, dia olona matahotra n'Andriamanitra izy. Tsy mba zany ny zavatra misy amin'izao andro izao. Fa rehefa manan-karena ny olona anankiray amin'izao andro misy antsika izao, dia mampalahelo fa manao tsinotsinona ny tsy manana mandao an'Andriamanitra tanteraka. Eo amin'ny andininy fahaefatra dia fanao ny zanakalahiny ny mandeha sy manao fanasana isaky ny andro ny isan-tranony. Dia fanao ny zireo koa ny maka nireo anabaviny zany mba hiaraka ifalifaly, hiara-misakafo, miara-misotrosotro. Ary rehefa tapitra ny tsingerina ireo andro fanasana ireo dia
naniraka Joba ka nanamasina ny reny ary ny fomaraina koa izy ka nanatitra fanatitra dorana araka ny isany izy rehetra. Fa hoy Joba, sao de efa nanota ny zanako ka nandan'Andriamanitra tao am-pony. Zany foana nataony Joba isaka ny tonga ny fetifety sy fankalazana tsingeritaona tahaka an'izany nataon'ireo zanandreo. Zava-dehibe ny lesona omeny Joba eto. Fa tena tokony tondra mbavaka mandrakariva ny zanantsika, ny zafintsika, isika ny taranantsika. Eo amin'ny 5 izy de hoe tamin'ny ray andro no ny avy teo ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatreny Jehova de mba tonga teo koa Satana tafary aminy. Anineo moa Satana hiapangane izy. De hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza moa ianao? De namaly an Jehova Satana ka nanao hoe, avy ny zaza teny amin'ny tany a de nivezivezy teny. De hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika an Joba mpanompoko va ianao? Tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany a. Olona marina somahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Fantaniana mipetraka amin'ity an'io ty de ny hoe, mba tena ananan'Andriamanitra ve ny hafaliam-po mahita azy sy mahita anao? Ka afaka hiteny ve Andriamanitra irere ny amiko sy ny aminao hoe tena matahotra an'Andriamanitra, matahotra mihitsy iny zanako iny, tena mifady ny ratsy iny. Tamin'izay fotoan'izay moa de namaly an Jehova Satana nanao hoe, endre fanantenanjavatra ihany no atahoran Joba anao. Ianao ane manisy fefo manodidina azy, asianao fefo manodidina ny tranony, manodidina zay ananany rehetra. Da ianao moa izy aiza ny jenompo anao? Menao azy ny tany, ny omby manondry ny be debe ny fananany rehetra. Fa zao ange, ary ngano ange reo e. De jereo tsara nefa tsy maintsy andahanao izy. De hoy Jehova tamin'ny Satana, zao ary a, eo an-tananao zay rehetra ananany rehetra. Fa zao, ny tenany ihany no azo anjiranao ny tananao. Rehefa nandrean'izay Satana de lasa mivoaka izy niala teo anatreny Jehova. Io tantara io moa zany de tehitely amintsika zany hoe mbola afaka nifanerasera, niakatra sy nidina nakany amin'Andriamanitra Satana tamin'io. Angamo vitan'izay ihany fa ao amin'ny toko faharoa ihany koa de mbola tonga indray Satana rehefa teo koa ny zanak'Andriamanitra ho eo amin'Andriamanitra de mba teo koa Satana hiapanga ny Joba. Ny tiana ho resana amin'izany de tsotra. Satana ilay mpiapanga tsy mitady zay asoantsika, ary zay mahatonga an'le hoe ratsy ny fanompoana ny Satana, tandremo fa ahita loza zay mivarim-panahy amin'ny Satana. Io zavatra nanjoan'ny Joba io de mampiseho fa misy tokoa io fifanandrinana lehibe io. Tsy piriny zavatra manandanja maro no azo raisina avy amin'ireo andalan-teny reo. Voalohany amin'izany de hitantsika ny karazana filan-kevitra tany an-danitra. Tsy Andriamanitra sy Satana rery zany no resaka tamin'izany fa misy pon'ny lanitra hafa koa nanatrika teo. Fa roa manarak'izany, misy tsy fifanaran-kevitra ao. Aseho ny fametran'Andriamanitra fantaniana tamin'ny Satana raha toy ty farany efa nandinika tsara ny Joba. Inona no antony andinianan'ny Joba? Manandanja io fantaniana io anatin'ny tontolo-kevitra ilay ady fanandrinana izay tena lehibe tokoa ary tsy mbola mifarana amin'izao fotoana izao. Fahatelo, raha nanondro an'i Joba ho tsy manatsiny sy marina ary matahotra an'Andriamanitra Jehova. Satana kosa nefa de milaza fa fisehoana ivelany fotsiny ene io io fatahoran'i Joba an'Andriamanitra io de tena ravoravo atentina ihany, satria arovanao izy tsy nangery Andriamanitra. Zany hoe tonga teo izy mba hiapanga an'i Joba. Ary zay moa ny toetra ny Satana zay miapanga zay. Ny faefatra manarak'izany de apangain'ny Satana ho tsy ara-drariny ny fiarovana an'i Joba. Zay le voalaza an'le hoe asianao fefy manodidina an'i Joba, ary manakana ny fahafahany tsy hanao ny ataony zany. Zay zany ny tiany ho lazaina makasika an'io andiny tsoratra masina io. Mampiseho ny fisian'ny fetra apetraka ho an'ny Satana nefa ny dikan'izany. Io le fitsipika mifehy ny ady. Ary maneho koa fa efa miezaka
anisy ratsy any joba zany satana fa saingy misy an'io fefy apetraka andriamanitra manodidina any joba io ka tsy vo izy namaly ny fiampangany satana nefa teo anatrehan'ny filakevitra ny lanitra andriamanitra dia navelany ampiatra ny toakeviny izy nisy ihany nefa ny fepetra na fetra tsy azony satana ny oarana voalohany nomen'andriamanitra fahefana izy hikasika zay ananany rehetra fa ny tenany joba kosa dia tsy navelany nokasiana tateoriana indray rehefa nanao fanambarana indray satana ao amin'le joba toko 2 zany dia nolazainy fa tsy mihevitra asa fa tsy ny momba ny tenany ine zany joba zany e dia navelan'andriamanitra hikasika ny tenany joba indray izy saingy ny ainy no tsy azony satana hoesorona joba toko 2:7 ka hatramin'ny 9 joba toko 2:7 ka hatramin'ny 9 loza marobe zany no namelezany satana ny tokantranony joba tao anatin'izany anefa dia mbola nitoy ny saotra ny anaran'i Jehova ihany joba ohatra amin'izany ny voalazan'ny joba toko 1:20 ka hatramin'ny 20 joba toko 1:20 ka hatramin'ny 20 ary ny joba toko 2:7 ka hatramin'ny 20 joba toko 2:7 sy 20 teto zany de diso ary ny ariary ny fiampangana nataony satana satria ny teny angizy tery ambony hoe avelony amelezako azy fa ho laviny ianao tsy nandan'andriamanitra joba hatramin'ny farany maro ny lesona azontsika ianarana eto toy ny hoe io ady sy fifanandrinana lehibe dia misy fitsipika amin'ny fe ao anatin'izany misy ny fipetra azo raisina mba anaporofona ny fahadisoan'ireo fiampangana ataon'ny satana momba an'andriamanitra ireo ary aiza moa izy manao izany fiampangana zany eo amin'ny fitsaran'ny lanitra nefa tadidio fa tsy afaka mandika amin'ny fitsipika maso ny fitiavana dia ny fitiavana izay fanorena amin'ny fitoram-panjakan'andriamanitra sy ny fanapahany an'izao rehetra izao sy ireo voary manatsaina monina eo aminy satria ny lalam-parorenan'andriamanitra dia miorina eo amin'ny fitiavana ka dia zao tsy azo atao ny mandika an'io fitsipika masina io ny toe-javatra miseho tany an-danitra atao amin'ny bokin'ny joba no maneho amintsika hevitra mahaliana mikasika amin'ny fifanandrinana lehibe sy ny fomba fisehon'izany eto tany ary tia mba tiako ho tsapanao io ange tsy hoe joba no halan'ny satana fa andriamanitra no halan'ny satana izy lefa nitoeriny hatrany an-danitra dia mbola mitoy aty ambony tany dia tiany mihitsy mba homenatra zany andriamanitra tiany mba ho tsiratsarain'andriamanitra petraka amin'ny fanontaniana mba manahoana ny fijoroako sy ny fijoroanao mahafaly an'andriamanitra ve zany sa mampitanondrika azy atreo ny fiarako aminao amin'ity an'ity ary misaotra ny namana anaritiana izay niezaka nanatsara ny fifandraisantsika mame fotoananao amin'ny manaraka indray ny tenako mandra-piona tompoko hoy ny namanao Richard Ndrentsatovo Adventist World Radio, The Voice of Hope, radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR